Fokotany maromaro tao amin'ny boribory tamin'ny faefatra no notsidian'ny ben'ny tanàna ny Arivo Lalora Valomanana sy ny delegasaona niaraka taminy androany. Anosy be angarangarana, Mandrangombato faharoa, Anosy Zatotsinanana, Andavamamba, Ambilany be, Ambohibary kely. Niaino ny fitarana amponina ny ben'ny tanàna nandritran'izany ary fantatra fa tsy maintsy jerena ny vahaolana momba ny lakandrano izay tsetsina eny amin'iny faritriny. Eo ihany koa ny lalakely izay faritra akaikin'ny tetikasa CLD izay mbola tsy vita, izay nanapahana efitra fa tsy maintsy ho amboary ny komuna Antananarivo renivohitra avy hatrany ka manomboka amin'ny alatsinainy izao ny asa. Teny angarangarana sy Mandrangombato faharoa no nisehon'izany. Fa omena aron'akanjo sy koveta ary siny kosa ny Palasalamba. Ankoatr'izay dia hojerena ny tany ny komuna eny angarangarana izay mampitaraina ny fikambanan'ny tanora eny an-toerana. Fa tao Ambohibary kely kosa dia nitsidika ny toerana fanaovana fanatanjahantena Club Arametra ny ben'ny tanànany Arivo Lalora Valomanana. Tamin'izany no nilazany fa ho ampina ireo mpanao fanatanjahantena mba tsy ho boroka any amin'ny zavatra tsy mahasoa toy ny fidorohana zava-mahadomelina.